fa ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny marathon international de Tana iny dia iresadresaka amintsika mity ariva ity sy Hajanirina Andreparany sy Jean Delacroix nandrobaka ny fandresena tamin'ity azakazaka ity izay nambaran'izy ireo fa tsy moramora ny namita ny 20 kilometatra nandresena andrzareo Keniana sy Etiopiana eo ihany koa Ramatoa Norilalao Ramanatsoa izay filohan'ny fédération mitondra fanazavana makasika ny fisotron'ny faninanana androany. Vototra teo ampelantanan'ny Hajanirina Andreparany mpiazakazaka avy eo amin'ny Kosfa ny marathon international de Tana 7 sy 2 arivo. Norombahan'ny Rakotomalala Jean Delacroix mpiazakazaka avy any amin'ny Knaps ny medaly volamena. 2 ora 23 minitra 7 sekonda namitany ny 2,75 kilometatra. I Hajanirina Andreparany avy eo amin'ny Kosfa no mitana ny larana faharoa 2 ora 13 minitra 20 sekonda ary Andrenirina Obilalaina avy any Tasy nandrombaka ny medaly limo 2 ora 13 minitra sy 20 sekonda no namitany ny 20 kilometatra. Tamin'ny 7 ora sy 10 minitra no nanainga ny marathon izay nisy mpandray anjara Zato Mahery izay niazo avy hatrany ny tunnel Lambita mandalo ny Tseresely. Ary niodina ny Kianjaben'ny Mahamasina. Avy dia niazo anam-pefilo sy Andavamambiny indray ny mpifaninana. Hatreto dia tsy mbola nifantaon'ny mpiazakazaka fa saika mbola tazana tao anaty peloton avokoa ireo nitarika izay nahitana ry Hadja sy ry Jean Delacroix ry Obilalaina ary ry Fitolina. Narahan'ilay mpiazakazaka Keniana David Kiprono Lagat sy ilay Etiopiana Binyam Mengistu. Tsy arak'ilay Keniana intsony ny azakazaka ka dia nialandarany izy ireo rehefa niakatra ny krampy tetsy amin'ny ambony tetezan'ny sinema soa. Ilay teratany Etiopiana kosa sisa no nanohy ny azakazaka ny fampitana tamin'ny malagasy. Teny Akazomanga dia niala tsikelikely ary nitarika ny azakazaka i Jean Delacroix sy Obilalaina. Mbola teo amin'ny larana fahatelo i Binyam Mengistu ilay Etiopiana izay nisy elanelana teo amin'ny 100 metatra teo. Tetsy amin'ny Farina Nosy dia nanomboka hitasoritra ny fandresen'i Jean Delacroix raha mbola ny fampitady teo amin'ny larana faharoa i Hajanirina sy Obilalaina. 4 kilometatra tsy hatongavana kosa no nialandaran'ilay Etiopiana rehefa voasongy ny Hadja. Jean Delacroix indray izany no nisalotra ny medaly volamena tamin'ity andihany fa 17 amin'ny marathon international de Tana ity.